Vaovao mampalahelo avy any Antsirabe any momba ilay grevy tao an-dranomaimbo dia fantatra fa olona 3 no voatsatokantsy tao anatin'izany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Araka n'izay efa natsipiko izay dia ny mahakasika ny savorovory izay nisy tao an-dranomaimbo Antsirabe no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Distrikany Amboasary nisy ny fidinana ifotony nandrarahana fanafody famonoana valala tamin'ny alalan'ny Angidimby izay no tanterahan'ny fitondram-panjakana no tohanany FAO. Velarantany 2,000 hara no voatondraka fanafody tamin'ny alalan'ny Angidimby, komin'ny Behar, fokontany Berenty, bloc fahatelo amin'ny toerana fambolena taretra izay nahitana andiambalala maro. Ny tamin'ny komina hafa kosa toy ny tao Tanandavo, ifotaka Anjamavelo dia fanondrahana fanafody mandeha an-tongotra no natao. Midika izany fa tena mafy ny andiambalala any amin'ny faritra iny amin'izao ankehitriny izao ary efa miezaka mandray ny andraikitra tandrify azy avy ireo ratsa mandraika rehetra amin'izay ady amin'ny andiambalala izay. Tany Fianarantsoa indray fantatra fa nivoaka ny fonjany ankazon-drano Fianarantsoa Ikotity Edmond tamin'ny androny 1 Martsa 2024 no afaka gadra nivoaka ny fonja rehefa noelohin'ny fitsarana sazy miatra 3 volana Ikotity Edmond na Ikotity tsy magnavaky. Izy ilay tanora no samborin'ny mpitandro ny filaminana tany Toliara izay nanohitra nivoaka mpifidianana ben'ny tanàna ary nanao antso tao amin'ny tambazotran-tserasera Facebook ny farany taona 2024 teo. Noho io publication nataony io no nisamborana azy no entin'ny mpitandro ny filaminana niakatra tao Fianarantsoa izy ary niatrika fitsarana. Nampidirana amponja vonjomaika tao Ankazondrano ny 1 Desambra 2024 ary rehefa notsaraina dia nahazo sazy miatra 3 volana an-tranomaizina. Nanolotra teny fisaorana anireo mpanao politika avy amin'ny firaisan-kinina ao Fianarantsoa izy noho ny fanampiana azy tao an-toerana. Zanaka rahalahin'ny Colonel Kotity izay efa maty izy io. Hanohy ny tolona natomboky ity rahalahin'ny rainy ity moa izy raha nambarany tamin'ny mpanao gazeta trany. Fangatahana famoahana ny Colonel Fanampera nijoro ireo fikambanana masokoro Arivolahy ao Antananarivo manoloana ny fitazomana any Colonel Fanampera izay nangatahan'izy ireo ny hamoahana azy tsy misy fepetra. Raha ny fantatra dia voatazona tao amin'ny zandary tao fiadanana izy ary niakatra ny fampanoavana tamin'ny fitsarana anosy tamin'iny androny omaly iny. Tany Antsohindray zazakely vao 12 taona monja tsy voataizany ray aman-dreniny te hilalao jeu vidéo ka nandrava volan'olona. Tsy voasambany fa efa matety mpitranga manomboka amin'ny 2 alina ka hatramin'ny 4 alina ariary ny vola voalaza fa ravainy ity zazakely vao 12 taona monja ity izay mipetraka ao Ambalabe ao Antsohy ity. Saingy tsy misy saha mitory azy noho ny fiantrana amin'ny mahazaza sahirana azy araka ny fanazavana voaray teny fotona trany. Akanjo rovitra no anaovany, tsy mikiraro ary matetika mivarotra lasary amin'ny tavoangy izay mbola atao sakafo hariva ny vola azony avy amin'io hoy izy rehefa mivarotra. Efa tsy misy miantra intsony ity zazakely ity ary any amin'ny salle de jeu no andaniny tontolo androny rehefa tsy mivarotra. Izy raha teo voalaza fa tsy raha rainy ray aman-dreniny intsony, manao izay tiany sy izay takatry ny sainy sisa ka izao izy no tangoronan'ny olona fa nandrava vola tao Ambalabe tamin'ny androny 1 Martsa 2024 tokony ho tamin'ny 4 sasany alina tany ho any.
ranomaso no nameny ny tavany rehefa tratra na izany tsy nisy ny sahany darokazy sahala amin'ireo mpandrava sy mpangalatra tratra tamin'ity indray mitoraka ity fa hany farahevitry ny mpiaramonina dia ny antso ny mpitandro ny filaminana mba handray fepetra aminy sy ireo ray aman-dreniny efa noentina teny amin'ny pôlisy izy tamin'io andro io tokony mbola ambany fanaraha-masondray aman-dreny ny zaza tahaka azy fa tsy avela mirenireny toy izao fa miteradoza ho azy sy ho an'ny fiarahamonina tokony hentitra ny fitondram-panjakana manoloana ireny zaza tsy ampy-taona izay mirenireny sy mitetitra n'olona mangataka asa sy mangalatra ireny nefa tokony mbola hianatra raha ny fijery ny taonan'izy ireny tsy karitra mantsy tato ato fa mitombisa ireo zaza izay tsy ampy-taona mirenireny sy mangataka ao antsoy ao kanefa tsy hita taratra ny paikady matotra sy fandraisana fepetra momba azy ireny ka ny hanatra ho any ray aman-dreny dia tezao amin'ny tokony ho izy ny zaza ary rehefa hita fa mbola tsy mahavelony zanaka dia manaova fanabeazana aizana fa lasa mampijaly zaza fotsiny ilay fiterahana lava nefa tsy ho voavelona akory rehefa aveo andao amin'izay ho resantsika ny zavanitranga tao an-dranomaimbo Antsirabe olona misa 3 no niara-voatsatokantsy tao an-dranomaimbo tamin'iny androny afakomaly iny ka maty ny roa tamin'izy ireo nisy lehilahy misa 2 nandeha moto ary ny iray tamin'io no nanindronantsy olona misa 3 tao an-dranomaimbo tao Antsirabe tamin'ny androny alatsinainy 2 martsa 2024 tokony ho tamin'ny 9 ka nodimandry ny roa tamin'ireo zay lasibatra ary ny iray kosa manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao ilay lehilahy navandoza kosa ny fanenjehan'ny fokon'olona ka tratra ary nentiny mpitandro ny filaminana avy hatrany tafatsoaka ilay nitondra moto noho ny aveo manoloana izany tranga izany tsy nanaiky ary mitaky ny hafantarana ny marina mahakasika ilay lehilahy nahafaty olona ireo fokon'olona sy ny fianakaviany maty ka nirositra ny hazo ny komisaria central tao Antsirabe tamin'iny androny omaly maraina iny ny hazo any an-dranomaimbo toerana izay nitrangany loza indray ireo fokon'olona rehefa avy ny fampiresaka tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny komisaria ary raikitra ny fanakanan-dalana sy fandorana kodiarana ka tonga teny an-toerana avy hatrany ireo mpitandro ny filaminana izay nanaparitaka ireo vahoaka ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ireo mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao mahakasika ity raharaha ity ary tsy mbola fantatra mazava ny mamaritra ny hoe adala na mararisaina tokoa ilay lehilahy izay nahavita nanindronantsy olona misa 3 tao an-dranomaimbo Antsirabe io sa inona ny tena marina tao ambadika an'izay fanindronana antsy izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa